Klasy toboko vavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra Real TV Madagasikara. Ho amin'ity alina ity tonga soa ianao anatin'izao fandarana l'invité du jour spécial izao izay andraisantsika vahiny manakaja satria ny tana andraikitra ambony teto amin'ny firenena dia ny prime ministre teo aloha Andriamato Monja Rondefo zavitry mivalo izy raha teo ihany koa no filoha national ny Antoko Monument miarabanao Andriamato prime ministre teo aloha ary misaotranao ihany koa nanaiky nasainy ny fandarana l'invité du jour spécial ho amin'ity zoma alina ity. Misaotranao Andriamato Gasikara, misaotra ihany koa ny manampanaraka ny fandarana invité du Zoma spécial zany ato amin'ny Real TV na ny eto antoerana eto Madagasikara na ny anivelany na ny mpanaraka amin'ny télévision mivantana na amin'ny tambazotra sosialy. Makasiraka indrindra tompoko araka izany dia anaovana ny araba manokana isika rehetra izay mihaino ihany koa ao amin'ny Real 94 FM izay dimy ihany koa isika izay manaraka tsy tapaka no sady mivantana amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara any amin'ny faritra ny eto Antananarivo tsy adino ihany koa isika any ampita Dranomasina ary ny tena zava-dehibe dia tsara manamarika antsika fa mivantana zany izao fandarana iarahantsika amin'ny Andriamato prime ministre teo aloha izao nazaminatra zany izy nefa somary nangingina ihany aloha ianao tao anatin'ny nivalana retina coronavirus iny tampotampoka ihany fanasana kanefa ny tena zava-dehibe aloha dia tsy maintsy asongadiko ny mazanaky Andriamato Monja Jaonanao izay anisan'ny mpanao politika iverina ihany koa isan'ny olomanga ny politika teto Madagasikara mpitarotolona zany ianao raha teo ihany koa sokatriko mpitarotolona satria na tianao na tsy tianao dia isan'ny tarika vahoaka ianao tamin'ny 7 arivo manonja indrindra raha sitrakao tena mba te angataka foy hoe manao ahoana ny atao hoe fomba fanaovana politika amin'izao fotoana zao raha oharina amin'ny fomba fanaovana politika tamin'ny andro ny rainao ary inona ny mety hoe lesona azo tsoahana tamin'ny fisiny zany atao hoe Monja Jaona zany ho an'ny tantarany politika sy Madagasikara ary ny tena zava-dehibe dia hoe nahavita na andimby ny anaran'ny rainao ve ianao Andriamato Monja Rondefo zavitsy mivala. Misaotranao Gasikara amin'izay fanontaniana lehibe zay manahoana ny fanaovana politika tamin'ny andro ny ray aman-dreny Monja Jaona sy ireo ray aman-dreny taloha mpitarotolona tsy tandrazana niady ho an'ny fanafahana ho an'ny Madagasikara. Ny zavatra tiako asongadina fotsiny angambany dia
tsapa fa am'izao angamba dia tsy de tena misy loatra ny atao hoe etika politika na de dradradradratsika izy io dia lazay nambava fa ny fanatanterahana azy tsy misy raha ohatra ka fomba fitenin'ny dadamonja ihany koa moa zay sady efa oabolana malagasy ihany koa dia ny hoe mpitaribato vilambava zany zao ohatra dia isan'ny sotoavina tsy dia nankatoavina ray aman-dreny monjajaona mihitsy tamin'ny fony izy a mbola velona na tamin'ny andro ny fanjanahantany zany a na taty taorina ny fanjanahantany zany hoe le mpitaribato vilambava moa zany fatatsika afa ny tondroiny molony a afa ny lazainy vavany a tanany plutôt azafady a dia afa ny lazainy vavany zay zany le izy ka zay zavatra zay a isan'ny mba antoerana mihitsy iainantsika andavanandro angambany ampanao politika rehetrarehetra eto Madagasikara tsy fantatro na mety ao anatin'izay ny tenako araka le voalaza teo hoe nahalova na tsy nahalova za moa am'le fandovana de tiako ihany miteny hoe tsy za rery ihany no hoe niara nahita zany hoe traikefa-pitolomana zany tamin'ny ray aman-dreny monjajaona fa marina fa isan'ny aina fa ampahany ataoko hoe vitsy ihany a miohatra amin'ny olona maro zay niara niriaria taminy ohatra hoe tamin'ny fotoana nahafaty azy tamin'ny 3 septembre efatra amby 770 sy 700 dia irahantsika mahita fa tompoko la ny anarany moa tsy miverina avy hatrany ao anaty saiko a fa président ny groupe tribune izy tamin'izay fotoana zay a vadiny la grande chancelière Madeleine Ramaoulou-Miasso zay de izy ny président ny comité de funérailles ny dadamonja tamin'izay fotoana zay mba ilazana zany hoe atraiza le firaisampirenena atraiza ny nanekeny malagasy fa taratry ny fitiava-tanindrazana ny ray aman-dreny monjajaona taratry ny firaisankina-pirenena ny ray aman-dreny monjajaona ary taratry ny fitakinany fampandrosoana mirindra ny isam-paritra sy ny vahoaka malagasy ray manontolo ny ray aman-dreny monjajaona dia tamin'ny fandevenana azy nisy zay atao hoe comité des funérailles comité national zay ny ray aman-dreny tompoko la Ramaoulou-Miasso no président tamin'izay fotoana zay ka ny tiako tenenina amintsika zany a ny ray aman-dreny monjajaona dia nametraka tantara tokoa teto amin'ity firenentsika ity fa azadino fa tamin'ny taona 30 izy dia niaraka tamin'ny Ralaimongo tany avaratry ny nosy Ralaimongo moa niady ho fitsitoviazan-tsoa ny malagasy amin'ny vazaha fa monjajaona kosa nitaky ny zony mpiasa izy zany a no nanao ny atao hoe tolona syndikaly voalohany indrindra teto Madagasikara fa voalohany indrindra taty Afrika tamin'ny taona 1930 ny tolona syndikaly tany Afrika dia nanomboka tamin'ny taona 1930 sy 700 zany hoe nanana traikefa nanana koa anjara briky teo amin'ny tantara ny Afrika ny tolona natao teto Madagasikara taorinan'izay moa ny arahantsika mahafantatra ny tolona nataony tamin'ny fanjanahantany ty angamba ny tsara ho fantatra hoe tamin'ny 770 dia tamin'ny fotoana nisany ady lehibe faharoa dia isany enrôlé na voaray ho miaramila ho lefa hiaro any la France izy zany tamin'ireny tamin'ny ady natao tamin'ny nazi dia rehefa tonga tany Cap de Bonne Espérance moa zareo any akaiky ny Afrique du Sud dia misy le tapitra le ady zany de tsy tonga tany moa izy fa niverina fa rehefa niverina teto zareo
be da be zany ny atao hoe miaramila démobilisé tamin'izay fotoana zay ny kaontoa hoe tsika nahafohy tena hiady ho an'ny la frantsa fa manina tsika no tsy hahafohy tena hiady ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy dia ireo no lasa noyau le atao hoe jiny ireo ancien combattant reo les anciens enrôlés nandeha tamin'ny ady lehibe nisy reo avy teto imerina nisy avy tany atsimo nisy avy tany avaratra dia ireo ny ataontsika hoe fototry n'le firaisampirenena ihany koa dia hitatsika fa rehefa anogadrainy izy tamin'ny 7 iny tamin'ny 9 izy efa nogadraina dia tsy nahasakana an'le tolona ipoka zany mbola ataontsika hoe vavolombelona amin'izany koa ny fianakaviany Razanamasy satria Razanamasy rain'le ben'ny tanàna zany dia isan'ny mpandikateny ny ray aman-dreny Monjajona tamin'le gouverneur teto zany tsy tadidiko moa na décopé izy tamin'izay fotoana zay na iza tsara le gouverneur na teto zany nalaina izy da avy any Atsimo-tany tamin'izay izy no efa niteny hoe zahay tsy maintsy miady ho an'ny fahaleovantenanay satria tsy ny fampiarahanareo aminay ny fakanareo an'ny Madagasikara ka noho izany zahay matoa zahay vahoaka malagasy mba limpivoarana ihany koa dia tsy maintsy takinay zay dia tamin'izay moa zany ny ampahany zavatra noteneniny no nadikany Razanamasy tsy fantatro moa raibe moa zany raha ohatra ka ny génération amin'izao no tenenina ny zavatra noteneniny satria nanampadoa tamin'izany fotoana zany tsy azo tenenina nitenenina dia tamin'izay niteny le gouverneur frantsay hoe ahoana ny ampandrosonareo ny malagasy zay izy izy io fampandrosona ataonareo ianaranay zay no ampandrosona ny malagasy ka zay koa afaka mianatra tsy vahoaka bado ny vahoaka malagasy fa vahoaka manana ny sony vahoaka manana ny intelligence-ny ihany koa ka afaka mianatra fa zao zavatra ataonareo zao dia tsy fampandrosona na ivelively fa fanandevozana satria lasa andevozany ataontsika hoe ny intérêt économique colonial dia reny arahantsika hoe ny concession be da be ny vazaha dia lasa miasa any malagasy tsy mandoa tsy aloka rama sy namany sy ohatran'izay ka rehefa taty aoriana dia tiako ihany mampatsiahy azy fa tamin'ny 2020 nilatsaka izy ho filoham-pirenena ny faninana tamin'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka tamin'izay fotoana zay dia nandray ny solitenan'ny banque iraisam-pirenena teto dia Andriamatoa Bronfman tamin'izany fotoana zany zay argentin izy dia za no mpandikateny mahazo teny frantsay tsara ny ray aman-dreny Monjajona sy miteny ihany koa izy fa rehefa zavatra ofisialy moa izy ihany dia adikateny dia tamin'izay fotoana zay no nahenoko en tant qu'intellectuel amma ataoko hoe mba nahita fahalalana sy fianarana ny tenako no nahenoko ny hoe tsy androso mihitsy ny vahoaka malagasy raha tsy mandray an-tanana ny fampandrosoana ny tenany ka io vola zarazarainareo amin'ny fanjakana malagasy dia lalinaliny mpitondra malagasy foana amin'ny zavatra tsy mipaka amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy dia tsy ampandroso mihitsy ny vahoaka malagasy fa raha anampy ny vahoaka malagasy nareo dia ampio-mivantana ny vahoaka malagasy dia ahoana ny azahoana manampy mivantana ny vahoaka malagasy ny azahoana manampy mivantana ny vahoaka malagasy manao fikambanana izy manao association izy manao coopérative izy dia reny no vatsina taty aoriana nanomboka ny ataontsika hoe taona 90 nisy ny libéralisation na fanalalahana ara-toe-karena dia nanomboka nametraka ny banque mondiale le atao hoe agence d'exécution zany hoe le vola tsy nandeha nivantana afa-tsy zay aide budgétaire fa ny aide au développement dia mandalo agence d'exécution ohatra ny FID ohatra ny accord
ohatrany Prosperer, ohatrany reo Bedabe hitatsika ankehitriny reo. Dia tamin'izay no nivoaka le hoe développement participatif. Tsy fantatro, mety nisy tolo lafa koa tany amin'ny firenen-kafa. Nitaky ny développement participatif, zany hoe ny vahoaka no mampandroso ny tenany, mandray anjara amin'ny fampandrosoana azy. Ka zay zavatra zay a, na ny fiantraikan'izay dia samihafa eo amin'ilay fampandrosoana, fa na le ONG isan-karazany amin'izao fotoana zao, ny consultant na ONG tsy misy reny a raha tsy nisy zany tolona natao zany. Zany a nivokatra ny zavatra nataony Ray aman-dreny Mojajon. Bedabe moa ny ady hevitra fa ty zao a idirako kely ihany. Raha nantsoiny Ramanantsoa izy tamin'ny 2017 taorianan'le etsim-bahoaka tany Atsimo tamin'ny 170. Dia nanontaniany Général Ramanantsoa hoe inona moa ny dikan'le fitakiana nataonareo. Satria teneny izy hoe ianao a omena fahafahana ianao. Dia nanontany izy. Satria tamin'izay ny raha ny Général Ramanantsoa tany ny Général Ramarola sy mbola colonel angamba ny Gilles Andriamahazo tamin'izany fotoana zany sy Rabetafika. Dia nakany Tuléar dia na hoe zay ny raha ny généraly fa omena fahafahana ianao Ray aman-dreny. Dia niteny izy hoe za rery ve no afahana sa ny mpiara-mitolo lamiko zay migada misy 10,000 mahery any Nosilava sy miparitaka eto Madagasikara. Ianao ihany aloha no nahazahoanay baiko hoe omena fahafahana. Raha izay izy izy dia mijanona tao prison fa zany eny mitarika an'ireo olona reo. Zany lehibe ka votsory ireo olona reo dia zany gatao. Fa raha tsy zany dia aleoa hijanona ato. Dia natao tatitra moa en téléphone teonao tamin'ny Général Ramanantsoa tamin'izany fotoana zany dia nandray fanapahakevitra ny Général Ramanantsoa hoe miakara ianao aty Antananarivo dia atitsika miresaka an'izany. Tonga teo dia hoe inadôly ary ny zavatra nitakianareo tamin'ny tolona nataonareo. Dia tamin'izany ny tenenany hoe za ny vahoaka malagasy dia mba te handroso ihany koa, mba te hanana orinasa, mba te hampianajanaka satria any Eropa no fandratovany zanaky ny malagasy fianarany nefa olombitsy no afaka misitraka an'izany. Ka zahay koa mba te hifandray amin'ny firenena maro samihafa, ny firenena sosialista, zay ampianatra ny zaza malagasy, ahatonga ny zaza malagasy koa manam-pahaizana afaka andray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Zahay koa mba te hitsabo, mitady mpitsabo, mitady firenena afaka manampy ny vahoaka sy ny firenena malagasy. Dia ahoana ny anaovana an'izany? Tamin'izay fotoana zay nandeha nakany Chine ny professeur Zafy Albert zay ministra ny fahasalamam-bahoaka tamin'izany fotoana zany tamin'ny telo amby fitopolo. Tadiditsika fa natao ny ady hevitra mahakasika ny hoe ny accord de coopération. Satria ny frantsay ny teny hoe tsy mahazo mifandray nareo raha tsy mandalo amin'ny Frantsa. Tsy nanaiky an'izany dadamoa zao hoe avelao zay ifandray amin'ny vahoaka rehetra sy ny firenena rehetra. Dia isan'ny mission ny filohatsiraka moa zany efa nanana tendance ihany koa izy aloha tamin'izany de gauche. Tamin'izay fotoana zay tsy nanano sarotra azy ny nanao an'izany fa na ny teknisiana manodidina azy tamin'izany fotoana zany monima daholo tao ministère ny affaires étrangères. Ka zany hitatsika taty aoriana taty fa rehefa nifandray tamin'ny tany sosialista Bedabe ny antoko monima. Ny Ray aman-dreny Mojajon nifandray tamin'ny Chine tamin'izany fotoana zany, niona izy tamin'ny Chou En-Lai, niona izy tamin'ny Mao Zedong, tamin'ny Allemagne de l'Est tamin'izany fotoana zany, tamin'ny Erich Honecker, niona tamin'ny mpitondra afrikana Marianne Ngouambi, Senghor sy namany sy ohatran'izany tamin'le hoe panafricanisme sy le mouvement de décolonisation de l'Afrique. Nanjara toerana lehibe tamin'izany ny antoko monima. Sy ny Ray aman-dreny Mojajon moa zany satria mbola tsy niforona ny antoko monima. Ka zany rehetra zany dia nanasava sy nanamboatra ary nandrafitra ny lalana ny zoran'ny firenetsika taty aoriana. Raha ilaza ohatra hoe tamin'ny tolona nataon'ny Hervel tamin'ny 7 raiky amby 7 sy 7 sy 7 sy arivo
tamin'ireny fotoana reny ange afaka nitsangana ny UNDD fa iza député anankiray ny député ny antoko monima dia ny ray aman-dreny Monjajona irery ihany tao amin'ny assemblée nationale fa izy no niady ny atao hoe fanalalahana politique pluralisme politique teto amintsika ny nareo mpanao gazety zandry na atao hoe zanany moa raha ohatra ka zay no raisina zany référence de base ny tamin'izay fotoana zay fa ny mpanao gazety ohatra ny fazokonjokony amin'izao fotoana zao zay mbola eo daholo rédacteur en chef na presse maromaro mahatadidy tsara fa enjana ange zany censure zany teto Madagasikara iza niady an'izany ray aman-dreny Monjajona ny lemaka Antananarivo io resaka pipasy ny namany io nana maromaro ny député n'Antananarivo fa Monjajona niady an'izany misy ataontsika hoe député n'Antananarivo sasany teto niady amin'ny Monjajona no zay lafiny zay satria Monjajona ny teny hoe tsy maintsy arovany faritra iva tsy maintsy arovany iny rehefa fahavakatra ny eto Antananarivo mbola misy ihany moa izy hatramin'izao fa taloha tamin'izany fotoana zany misy faritra tena tsy azo ale mihitsy teto Antananarivo ray aman-dreny Monjajona no isan'ny niady an'izany ka inona ny sotoavina no raisina taminy za dia mahita hoe tsy hay pesepeseny fa aitsika malagasy ve nanovo an'izay ary io koa aloha tiako ny miteny hoe tsy ray aman-dreny Monjajona irery ihany fa betsaka ny ray aman-dreny zay niarany tolona taminy ary nanerana saika nanerana ny Madagasikara na teto Antananarivo azy raha hoe ny taratasy ataoko hoe raikitra moa archive hoe mahakasika ny hoe ny ray aman-dreny tsongoim-bolo ny fandray taminy teto Antananarivo ry Joseph Rakoton'iray ny docteur les diaspora merina tany amin'ny faritany noho ny fifandraisany ray aman-dreny Monjajona tamin'ny foko 7 teto Madagasikara zay tao anatiny merina dia tsy nisy fiarahamonina tsy misy raorao no niainana tamin'izany fotoana zany ka zany rehetra zany no mahatonga hoe ny fitiavan-tanindrazana ny firaisan-kina na firaisan-pirenena ny éthique politique fa koa misy hoe ny modèle économique zay iainantsika hoe io agence d'exécution ny banque mondiale ny développement participatif ny inona moa ty ny fisandratana moa zany na io ny ONG Bedabe eran'ny Madagasikara société civile zay le firaisamonina pirenena ray aman-dreny Monjajona no isany atao hoe nipoirany zany rehetra zany niady ny zony zany rehetrarehetra zany ary tsy niady fotsiny ambava fa niatra manaina niatra aminay zanany za 40 taona sy tapany efa nandeha ny Karamba amelomana rehefa nigadraina tamin'ny fotoanandro ny président Didier Ratsiraka tany kely vondraka ny ray aman-dreny Monjajona sahirana zay mianakavy kely atao Antsahabe nandeha ny Karamba nitondra ny tôbily Dadamonja zay namatsina navela aloha ny fianarana tany am-pianarana mandeha ny Karamba zay no amelomana fianarana fa soran'Andriamanitra fa rehefa manao fanadinana mba nitovitovy ihany amin'le ankizy zay tsy niala atao am-pianarana iny ary faraparana ampianao satria raha nitantarany Dadamonja ho lany eto ny fotoanatsika fa tsy maintsy nyresantsika zay Andriamato Praminitra teo aloha ny antony mba ho fantatry ny taranaka teo arina na ny mpanaraka ny fandarantsika ary betsaka mety tsy mahalala akory anjany ataontsika hoe ray aman-dreny Monjajona zany teto amin'ny firenena fa iroso ao anatin'ny adievitra mbola tsy adievitra iny fa fampidirana anao fotsiny ao anatin'ny adievitra raha sitraka ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny zavatra tsy maintsy nampidirako iny dia hoe pitaritolona zany ray aman-dreny zany ary ianao ihany koa anisan'ny sokajiko pitaritolona satria everiko fa tsy nisy ao fitondrana tarihan'ny filohandro Rajoelina zao raha tsy nisy ihany koa ny tolona sy ny taritanao zany tamin'ny taona 2024 zay evin'ny fanontaniako manao hoe ianao matety lasa mitsikera
azao fitondrano zao foana atatoato raha amin'ny tsikarotro ale matoa premier ministre teo aloha maina ve ny ravina ny nananao niaraka tamin'ny filoto aloha tetezamita zay filopirenena izy ankehitsiny manao ahoana ny fifandraisanareo amitsika amin'ny fampiresaka zao hosokajinao ho isan'ny tsipaka ny namana ny aran'nytolona ve raha nisy le fiarahaminana ovaliko le fanontaniana fa misaotranao moa nampatsiahany ray aman-dreny monja jaune tao fa zava-dehibe tokoa ary mamerina zavatra be da be ao an-tsaina fa betsaka zany fa tsy ho voatanisantsika eto fa alohany tena amaliko an'le fanontaniana satria zao moa vao manomboka ny fanontaniany Gascar dia mba te hametraka vala famaritana kely ihany zany amin'ny mpiaino antsika na amin'ny radio io na amin'ny tambazotra sosialy io na amin'ny télévision io zay miaino an'izao fandaharana zao ny vala famaritana mba tiako apetraka zany dia tsotra hoe tsy aritovy hevitra ny olona ary ny zavatra ho lazaiko eto tsy voatery ahafaly ny sasany ary tsy voatery tovizako hevitra amin'ny hafa tsy maninona zany fa ny zavatra tiako ampahatsahivina fotsiny zany reo mpiaino antsika reo na ny mpakasitraka zay na ny mpitsikera dia samy manana ny heviny zay mety efa ho raiky tampisaka aminy le hevitra mety efa ho raiky tampisaka io nefany efa hevitra notoanana ihany koa na ny olona zay toanana efa nitondra n'ity fireneny ity ka ny tiako tenenina raha tsy mitovy ny hevitra le votoatikevitra azavaiko zany ny tokony hoezahantsika takarana azonao itsina ve ny valitenao raha sitraka ao ndre mato premier ministre zay somary ohatra mitikodina kely ianao anatin'izay ka ny tiako tenenina amin'izay zany dia hoe samy le pitsikera zany amin'izao fotoana zao na mpiomboka hevitra amiko na tsy miomboka hevitra amiko dia samy mitondra ary mety mbola mitondra amin'izao ny sasany fa efa nitondra tany aloha doly tany doly reo le pomba sy an'le fotokevitra zay toanany ka ndraindray zany manao fanaratsiana be fotsiny sy fanakianana be fotsiny ka raha ohatra nety ny zavatra nitoananao teo aloha dia anjaranao zany no manazavany fahametezany fa tsy hoe tsy fitiavana olona na fankahalana olona no ifampiresahana amin'ny Gascar eto ka iverenako amin'izay hoe maina ve ny ravina niarahaninana dia nyteny atao hoe raha niaraninana fa ny nitolona tokoa aloha dia nisy niarahan'nytolona tamin'izay fotoana zay dia nisy fa ny fiarahaminana asa io anie no zavatra lazaiko amin'ny olona foana zangy no premier ministre farany fohy indrindra teo amin'ny fitondrana ry Gascar monja roy indefy ny premier ministre farany fohy indrindra na dia nanamarika ny tantarany Madagasikara ny fisian'ny monja roy indefo teo amin'ny tolony vahoaka malagasy sy ny hoe fitantanana ny fanjakana zay mahelinao nefa ny ve zay fo indrindra zay enim-bolana ny teo alaheloko nisy any mantsy ny fifanarana fananaraka ny reniny na tonga anao raha ohatra ka tombotsoko manokana lazaiko ihany koa ange na Madagasikara fa monja roy indefo mbola tsy nivelatana toerana na tamin'iza na tamin'iza hatramin'izao fa milaza ny hevitro tsy raisina ny hevitro fantatro fa mahatsara ny vahoaka dia tsy azo akombombava kosa ny tenako tsy hiteny zay hevitra tsy tsapako fa izay ny tokony anatsarana nyity vahoaka ty sy ty fireneny ty ka alahelo ve monja roy indefo raha toerana zany afaka mba nangataka toerana ohatra ny ataony rehetra nge fa matoa tsy manao an'izay ny tenako dia tsy zay no iza ny olona averiko foana nge zay iza ny olona sa hijoro hitolo tena hiatrika ny atao hoe risque maximum zany amin'ireny tolom-bahoaka zay natao reny ny olona ma tsy mahita ihany hoe 7 février tsy tao ihany ange monja roy indefo no saiko faty
misy 8 guet-apens na imbalo ny fandrika aminona ny tenako fa isaorako tsy hoe za matanjaka na mahery fa isaorako an'Andriamanitra sy isaorako namana tamin'izay zay niezaka foana tsy nanatanteraka ny zavatra tokony ho tanterahany sy nanitona foana zany tao anatin'izay velam-pandrika zay. Manao ahoana ny fifandraisanao sy ny filoha ny Rajoelina ankehitriny a? Sokajianao no tsipakanao ve zany filoha zany na manampiara mitolona sa ianao no nisitaka azy a any matoa monja roandefo zavatra mivady? Za tsy manana appréciation amin'izay. Ny antony dia zao, ny zavatra fantatro fotsiny zany a dia hoe misy tsy fitovizan-kevitra amin'ilay fitantanana an'ilay firenena. Za tsy manana fahavalo an'izan'iza. Tsy manana fahavalo an'izan'iza ary fateneniko ange zay hoe na tamin'ny 2024 ange za tsy nanana fahavalo manokana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Olo-pantatra daholo ireo nisy fotoana tamin'ny fomba hafa na tamin'ny fomba anankiray ny faneraserana. Fa tsy manana alahelo manokana fa le fitantanana an'ilay firenena no mampifanolana eto. Marina ve Andriamatoa monja roandefo ny filazana fa nikasa ho filoha amin'ny Repoblika ianao atao aorianan'ireny na Prime Ministre anao ireny ka natonga ny fisarahan'ny lalana teo aminao sy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina izay filoham-pirenena moa izy ankehitriny. Ka inona moa no maharatsy an'izay? Fa iza moa no natao hoe mahazo manao filohana Repoblika, iza no tsy mahazo manao filohana Repoblika eto Madagasikara? Za kosa aloha namana. Fa izay ve ny antony natonga ny lalanareo ny saraka? Izay no mampatonga ny lalanareo ve ny saraka? Zay fotsiny le izy hoe zao no tokony hitantanana ny firenena. Inona no maritraisana? Za tsy miteny hoe ho marina 100 isan-jato ny hevitro. Fa matoa tsy mahomby koa ny firenena dia tsy marina 100 isan-jato ny hevitra ao. Inona no maritraisana? Anarenana ny firenena. Zay nge ny foto-kevitra mibaiko ny fomba fiasa mibaiko any monja roandefo e. Zany tsy manana alahelo amin'iza zany. Za efa niresaka na tamin'ny filoha teo aloha Erikajon ary mampianina. Misy fotoana zay mirahala miresaka adiny telo. Tsy lasaiko azy ny hevitro. Ka ny tiako tenenina dia hoe tsy hoe za te hanao filoham-pirenena zay no nampisarika anay asa ny ankilany. Fa raha raha natanteraka ny hevitro ka tsy mety ho tanteraka satria zay nge ny olana eto amintsika ry gasikara rehefa lasa zay koa aloha dia sako miteny an'izany fa rehefa lasa filoham-pirenena ny olona dia tsy mihaino ny hafa. Dia hiteny venao fa tsy nihainanao ve ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sa inona ny tianao atongavana ho azo ny mpanaraka ny fandalana tsika? Azoko lazaina inona moa matoa nge tsy mitovy ny lalanay tsy nihaino izy zany tsy nihaino izy. Fa raha ohatra moa marina ny lalana tsy nihainony a ka milamina ny fiainam-pirenena ankehitriny tsy mampaninona koa zay. Fa tsy izy ihany no tsy mihaino ohatran'izay fa ny filoha ny fandimby teo zany rehefa mitondra firenena dia zay angamba le ataontsika hoe tsy makalesona tsy mihaino nama. Dia tsy fantatro hoe iza ny olona enona fa ny mampiaya fotsiny zany rehefa manao fandinihana le modèle le système iainantsika amin'izao fotoana zao ange raha monja roandefo frère ihany no tsy enona na tsy mitovy hevitra mety tsy dia mampaninona na Madagasikara za afaka miaritra trèfle hozy izy le fiteny zay miaraka amin'ny vahoaka malagasy fa ny zavatra misy ange amin'izao fotoana zao le système mihitsy zay ny tokony hosain'le olona mitondra zany. Le système mihitsy zany raha tsy miova dia na zareo zay atao hoe za lavitra ty moa zany efa tsy tenenina fa na zareo samy akaiky ary mety hiady an-trano na mety tsy hitovy hevitra satria raha système d'intérêt no mibaiko an'le firenena amin'ny fotoana anankiray na amin'ny fotoana hafa tsy hitovy io tombotsoa io. Raha nijery ny ataontsika hoe fony anao Prime Ministre tetezamita no makaty androantsika miresaka dia tsy nanana andraikitra politika na mpanatanteraka na parlementaire intsony Andriamatoa monja roandefo tao aoriana na Prime Ministre azy. Inona kay ny lesona azonao tsoahana ao anatin'izany atao hoe ianao tsy nanana andraikitra mihitsy misy afatra tiany vahoaka apitaina na ny mpanao politika na ho anao ve ao anatin'izany rehetrarehetra zany?
za na Madagasikara tiako ny ahatongavanao satria misy namana ange misy olona moa zany bon rehefa gasy moa namana daholo de miteny hoe mba anontany azy Gasikara hoe inona le 90 isa 90 tsy fantatro moa inona le isa 90 azo na tamin'ny fifidianana inona na tamin'ny fifidianana inona tamin'ny 4 ane tsy nentina tany amin'ny urne ange ny bulletin de vote ny monja roindefo nefa nomena vato 30 izy de avy ay zary saiko ny gadrany tompoko lahy Jacques Sila zay tamin'izay fotoana zay ary prime ministre tamin'ny fotoanandrony prime ministre tamin'ny fotoanandrony i tompoko lahy manandafy koa moa isan'ny tovoka tamiko tamin'izay fotoana zay samby tsy nentina tany amin'ny urne ny bulletin anay nefa nandanina vola tsy toko tsy foroana efa 2006 ange zany fa tsy 2009 mba nahita vola kely ihany monja roindefo zany talohany 2009 fa tsy araky ny fitenin'ny sasany azy hoe tamin'ny 2009 aiza le 505 zao hoe bon monja roindefo 40 taona izy efa nanana Mini Cooper mbola mpianatra teny Andohalo teny amin'ny lycée Galeni ny mpiara-mianatra amiko nahita an'izany nahafantatra an'izany fa tsy hoe tamin'ny 6 soarivo vao nanana an'izao nanana ny tiako tenenina zany de zay zany no inona izy ty ny olana eto tiako atongavy manko hoe tsy nanana andraikitra ntsony ianao taoarinany na prime ministre anao safidy politika ny monja roindefo ve le izy sa i monja roindefo no efa tsy crédible amin'ny vahoaka io zay mihitsy no io zany zay le lazaiko hoe le olana satria tsika manao faux débat foana zany za aloha tsy de mampaninina anjarany vahoaka malagasy je passe comme tout le monde mandalo ohatra ny olona rehetra eto amin'ity fireneny ity iza moa tsy andalo eto na filoham-pireneny io na iza samy andalo tsika samby ho tsarainy tantara tsy mampaninina zany fa azadino ange fa nanao sénatorial tamin'ny fitondrana HVM manana profony zany ange ny alabato tamin'ny 2013 zay no mahatonga miteny hoe enao ve mieritreritra fa lazaina fa tsy nanana tamin'izay grand ina moa filaza azy grands électeurs ampifidy lehibe nefany anjatony mahery ny mpifidy ady nanino nanesorana tany amin'ny CFI pénitentiaire tonga ty amin'ny ACC mbola nanesorana natao zany zay tsy halany azy inona no atahorana monja izay zany tokony hoe fanontaniana apetraka Gasikara hoe tsy question na crédibilité enao ve de mieritreritra fa hoe monja roindefo na de hoe resabola zany manjaka amin'ny politika amin'izao fotoana zao tsy miteny zay tsy manam-bola marina fa mety tsy manam-bola fa enao ve de mieritreritra fa manerana ny Madagasikara manerana ny commune tsy fantatro misy 3000 commune eto Madagasikara de tsy mba misy ve monument anankiray isaky ny commune eto Madagasikara de mba tsy fantatr'olona ve zany monja roindefo de tsy misy ve le antoko monument zay antokotranainy nisandrahaka teto Madagasikara de nataoko hoe fa niova palto niova loko dolo ve ny olona satria betsaka ihany koa aloha betsaka ny monument nge maire ny HVM sénateur ny TIM maire ny député ny TIM sy ny IRD amin'izao fotoana zao sy bon be da be zany tsy mampaninina fa le nijanona ohatra zany le nanao gardien du temple le niandry an'le temple le fitiavan-tanindrazana zany de tsy misy ve fa zay ny fanontaniana hoe inona ny atahorana any monja roindefo iny ary mba raha ekenao zany ho ampiko kely fotsiny zay niara politika fa na niara toekarena nge de anovana antsojay foana monja roindefo za tsy mangataka hoe atao ministre na atao an'izao fa manao zay mba fantatro fa tokony fandraisana anjara ataoko eto amin'ny firenena fa hatra tsy mampaninina fa ho avokako eto zany na de somary atezitra ny ray aman-dreny Didier Ratsiraka tamin'ny taona 7 tamin'ny taona 1999
sivy sivanjato sy arivo saika nanangana banque de développement teto monja roindefo azotsika notanina fa mbola velona somantsara ny ray aman-dreny nampanantsoiny a zay ve mbola manangany anay dia anao anangana any anao fa aleoaloha sakanana mihitsy zany ianao tamin'izay ve sa za mo zanaka manaiky ny teny ray aman-dreny zay nifandraisako azy tamin'izay fa nampalahelo fotsiny zany a tsy nisy banky malagasy nitsangana taty orina tamin'ny taona raiky sy roa arivo tsy fieboebona zany na Madagasikara fa mbola Telcel azonareo antanina ny asin'Andriamanjato mbola Telcel ngeza be reny ny teto tamin'izany zany nanana partenaire voalohany anao GSM teto misakanana tamin'izany fotoana zany am'izao moa tsika miresaka hoe WhatsApp Messenger zao fa tamin'ny taona efatra sy roa arivo mbola Skype ny tena mbola niasa tamin'izany fa mbola tsy nisy WhatsApp tsy nisy WeChat tsy nisy Messenger be da be reo za no saika nanao ny atao hoe voice over di VoIP zay ny filaza azy en terme technique VoIP na les paquets X.25 les protocoles ampitana feo sy sary amin'ny alalana internet misakanana satria misy mpandraharaha vahiny privé zay zany no hoe mbola tsy vonina tamin'izany mbola tsy zao dia najany fa ty orina amitsika miteny zao manao orinasa hoe ho resaka taba zany nasigara izy tombotsoa zany fianakaviana mpamboly paraky eto Madagasikara na any atsimo na any Mahajanga na any amin'ny faritra Mbalavao sy namany zay mpanao an'izany nisy lalàna no laniny Assemblée nationale tamin'ny 2017 nisy varavaran-kely nahazahoana manatanteraka an'izany asa zany tamin'izay eo le lalàna fa dia tsy tanterahany mpiasany direction générale ny impôt tsy tanterahany ministère ny finance eny aza fa nany filohan'ny république tamin'izany na am'izao angamba tsy fantatro matahotra satria misy intérêt économique ngezabe zany am'le fanaovana cigarette eto amitsika dia zao milaza aminao fa manomana fitoriana au niveau de l'Union européenne pour abus de position dominante am'ireo orinasa reo sy le mpitondra gasy ndray tsy kombakomba tamy zany dolo angely izy tsy ara politika ihany ka tsy crédible ve monja roy indefo miatry faranako ianao fa so dia sanatria lasa torapo sy fanaovana fitarainana ndray le fantsara ny alalany ny mpanaraka ny fandarana fa milazany zava-misy fa za koa ngefa fa mba teritra mety ho hafa ihany ny fipetrany na Madagasikara lahoary andriamato premier ministre andao resantsika ny raharam-pirenena raha mijery amin'ny akapobeantsika dia mitady iverina angamba ny ataontsika hoe crise politique eto Madagasikara andriamato monja roa ndefo tia antany hoe manao ahoana ny fahitanao an'izay hoe politika eto Madagasikara zany satria misy parlementaire zany zao mihetsiketsika eo ihany koa ny antoko politika isan'ny tokony etsy mihetsiketsika ny mpanohatra ihany koa no miteny mihetsiketsika daholo zany ny mpanohatra rehetra tsy eto Antananarivo any fa hatrany amin'ny faritany amintsika mifampiresaka zao na ny frantsay ihany koa reo sy ny atao hoe hainao manjery iraisam-pirenena dia mamelo mafy any Madagasikara ihany koa andriamatsy Gilbert Razatovo moa dia niteny mihitsy hoe rehefa ny frantay zay no iadivana dia ho ambadika ny FMI zany rehetrarehetra zany zava-misy eto Madagasikara amintsika mifampiresaka eo andriamato premier ministre teo aloha inona na ataoko hoe mamofopofona inona ny rivotra politika eto Madagasikara amintsika mifampiresaka zao raha ny fahitany monja roa ndefo safy tsy mivalo azy le rivotra politique eto Madagasikara aloha zany zao dia ankoatran'le rivotra politique anaovana ina moa le
kasbosha na sarombava moa zany ary vavaorona hoe ny filopirenena zay ary vava siorina sary vavaorina le vavaorina ma tsy sady miaro mivava no miaro ny orina ka le rivotra zany ankoatran'le covid-19 manepotra ihany zay le nilazako teo hoe mila mitandrina ihany tsika io ane rehefa mba miteny le olona tsy mitovy hevitra tsy voatery hoe tsy fitiavana andranona na rano fa raha zao système politique zao tsy monja roy ndefa nge no problème eto amin'ny firenena fa rehefa par intérêt loatra no mibaiko an'le firenena tsy intérêt collectif tsy intérêt supérieur de la nation fa intérêt nakolafin'olona miteraka ady an-trano zany na ampitondra zany na ampanohatra zany zay aloha problème hafa manokana zany mbola ho hita moa ny fizohany zany fa rehefa tonga amina sehatra na avo anankiray ny fivoaran-javatra manahirana be ny mifehy azy mety ahina ve ny crise politique atoato raha zao mizava mitsango za aloha miahiahy ihany miahiahy ihany hoe raha mitoy zao tsy misy volonté politique mazava anarenana ny firenena milaza ianao hoe mihetsiketsika ny mpanohatra an'izao sy ohatra inona moa mampihetsiketsika ny mpanohatra milaza izy hoe tsy lahina ny sénatorial ho izy ny SVM be da be le fitakina tsy voaja ny lalam-panorenana ny ACC tsy tokony efa ho izy fa tsy ny olana zay angamba no mahatonga ny olona rehetra indraindray hoe manao fomba fijery le teneninao zay hoe zay mifandimby eo mamely any monja roy ndefa de hoe monja roy ndefa tsy crédible za aloha lazainao fa mitaraina fa za miteny zavatra fa alohan'ny hidirako any aloha entre parenthèse fohy kely ray minitra za zao misy tomobile ko anankiroa any import de Tuléar za nanao premier ministre teto ange nipetraka tany anda za tsy citoyen français fa résident tany français fantatrao tsara fa nampianatra ianao na manao stage ianao na miasa ka nipetraka mihoatra ny heritaona tany velany de manana droit franchise douanière za nantsoina premier ministre saiko ho faty na novonoina tsy fantatro anako lafiny aiza no naniry ho faty na izy tsy fantatro nany droit de franchise douanière ako lavina amiko fa tsy mampanina zany ny tenenako an'izany tsy fitarainana raha nitaraina na Madagasikara efa voavoaka reo fa tsy zay le izy fa zoako le izy de rehefa giazina tsy mampanina ka milaza tsika zao mitaraina dolo ny mpanohatra an'izao am'izao zavatra zao io ane tsy androany zay mahatonga amiteny hoe le mpitondra mifandimby lasa hoe monja roy ndefa ve ny lasipatra tsy mampanina zany fa raha hitenitsika hoe ny lalam-panorenana na ny fifidianana na fatatsika nefa ny lalam-panorenana République faefatra tsy voahaja mihitsy hatramin'ny nanorenana azy voilà zao ny fifidianana chef de province tsy fantatro ina filaza azy eo chef de région faritra sy ny lehiben'ny faritany zany faritany tsy misy zany hatram'izao ny mpanolo-tsay paritany ihany ko sy ny tsy misy zany hatram'izao ny fitondrana am'izao ihany ve no azo omenatsiny am'izany sa ny fitondrana nanomboka tamin'izy fa ny constitution na ny lalam-panorenana ny République faefatra tsy misy zavatra ajainy ao anatiny zay le izy mitaky onitra ny filoha Ravalomanana za koa ny mba mitaky onitra ry Gasikara satria lazaina le lalàna natao tamin'ny 2011 angambany izy iny tam'le tenenin'ny CFM le hoe tokony fafana zany mamerina an'ireo onitra mamerina an'le onitra sy namana vokatry ny crise tamin'ny azadino ange Gasikara fa ny lalàna fototra ny sata zany
ny feny transition kosa dia ny nampidirina tao le hoe la lettre de la HCC zany a numéro 79 HCC/G. Iny a no préambule vu ni résolution de haute autorité de la transition, une lettre de la HCC plutôt portant de nampidirana tao anatin'izay lasitra zay zany a les feuilles de route. Io lettre numéro 79 HCC/G io ane mbola zany Premier ministre tao e tsy azony tronkena zany a tamina filoha ny filoha Andry Rajoelina tamin'izany fotoana zany fa rehefa natao le résolution nampidirinao dia Premier ministre ny résolution ny feuille de route ny tao ekeko zay fa en droit zany mbola zany Premier ministre tant que iny lettre iny zany a na dia tsy mi-exercer zany an'le pouvoir dia ohatrany hoe Premier ministre am-perinasa mety tsy fantatro mitsaboteny izy a ohatrany filohan'ny Gabon mitsaboteny izy a nisy président par intérim tsy midika hoe marina fa tsy ni-exercer izy fa kosa ny droit tsy tapaka zange tsy enimbolana dia tapaka ny karamako gasikary azoko takina koa zany am'izao mba manana zavatra ho takina koa mitaraina ihany ianao io anatin'izay zavatra raha ty koa raha mitaraina amin'ny filoha Valomana mitaraina ny olona rehetrarehetra le teneninao to mitaraina fa tsy atao zao tsy tanterahana zao mba manana loatra mitaraina ihany ko zany ahoana moany mba tsy hiteniny zoako za koa mba manana zo eto am'le firenena ka zany rehetrarehetra ka io zany na Madagasikara za tsy milaza fa hoe tsy mety dolo zany fitakina rehetra zany fa be da be ny zavatra tsy mandeha am'laony eto amin'ny firenena fa ianao miresaka hoe mitaraina ihany koa filora Valomanana sy ny resaka AAA tsy anareo mpitaritolona tamin'ny 2024 ve no tokony tompon'andraikitra amerina ny fananany simba satria nareo kany nitarika olona nandroba tamin'izany fotoana zany raha nambarana ny tim aloha hatreto a satria izay mpanao gazety dia makasary a fa hita fa nisy fandrobana atao ka tsy hoe izany naniraka izany naninona tsy namatompona andraikitra ihany ve lalàna manko miteny hoe rehefa misy etsiketsika anankiray a na famirim-bahoaka anankiray ka miopf ny olona dia ny mpitarika na mpamoro olona ny tompon'andraikitra voalohany ka so dia mba nareo ihany tompon'andraikitra tao anatin'ilay izy za alohany anazavako inona moa le daten'le izy le lundi noir moa 26 enina amby roapolo janoary ay 7 fito febroary 7 teny ny teny amin'ny Ambohitriroatra 3 andro talohan'izay a no voatendry no niverina teto Madagasikara fa tamin'ny décembre efa niala teto Madagasikara fa iza indray nanatrika ny fivoriana tany amin'ny espace d'air tamin'ny volana jolay tanoany angambany io a nanomanana ny hoe tsy mety tsony io ane zay le izy hoe tsika mieritreritra foana hoe de décision any Rajoelina io de responsabilité ny monjaroy indefy io fa nareo mpanao gazety tsy fantatro hoe manana orona tsara ve nareo tamin'ny fivoriana tao amin'ny espace d'air satria tsy fivoriana fermé tao nanana orona tsara ve nareo taty amin'ny octobre le fivoriana tany amin'ny la rotonde saingy ny anaranao ny colonel Charles indray mantsy nanonona ny anaranao iny tao anatin'le révélation ny zandrila colonel Charles eny indraindray mety mifangaro ihany ny sary eny anaty saina angambany a fa zay no izy te hitely ve andro any monjaroa zay fa hoe tsy tompon'andraikitra ve zany alohany anazavako azy a zay aloha zany any situation chronographique an'le izy zany a raha ny chronogramme zany a no jerentsika eo amin'le responsabilité indray zany za moa tsy te hitsabaka amin'ny asan'ny fitsarana anjaratsika nge zany rehefa tsy mety ny fitsarana eto afaka maka mpitsarana enquêteur international atsika mijery le zavanisy hoe ina marina zavanisy tamin'ireny mahatonga amin'ny teny an'izany tamin'ny 2020 ange rehefa nogadray ny filoha ratsiraka ny ray aman-dreny monjajaona tany kely vondraka
dia ny avocat n'izay Eric Hamel ny anarany tamin'izay fotoana zay a nitondra ny fitoriana teo anivon'ny tribunal de la Haye nandresy Mojajon tsy mitanterahan'ny fitondrana zay ny fandimby hatramin'izay moa ny onitra asana fitarainana koa zay na inona fa mbola azoko takina koa zany hoe aiza moa ny dédommagement an'io fa nandresy tamin'ny tribunal de la Haye ny ray aman-dreny Mojajon tamin'ny antso-jay nataon'ny fitondrana Arema sy ny filoha Ratsiraka tamin'izany fotoana zany zany hoe ny tiako lazaina azo atao ihany rehefa tsy tokisana ny fitsarana malagasy a mijery hoe aiza moa zany ny juridiction azahoana mitondra an'izay satria za aloha io tsy hoe alako bika tsy tiako tare fa tamin'ireny lundi noir reny ange izy moa nanome baiko hoe tsy nampietsika ny force de l'ordre izy fantatsika fa tsy nietsika ny force de l'ordre nahazo baiko izy tsy hetsika ary nazava ny baiko azony ary nazava ny nanome baiko tamin'izay fotoana zay ka asa zay moa le lazainy français hoe se tirer une balle dans le pied tsy fantatro zay angamba le izy ka tsika zany a tsy hoe androany hafa le situation dia zay nahatonga nametraka an'le vala famaritana tary aloha ary mety tsy ho tiany sasany zay famoahan-kevitro zay fa le votoatin-kevitra no raisy fa zange manana ny hevitro raiky tapisaka e mety tsy hitovy hevitra amin'ny gasikara vao mahita ny gasikara dia fa manana ny fomba fisainako ka raha izay no hitondrana an'le firenena dia tsy ho lasa lavitra tsika fa am'izao zany dia miverina amin'le fanontanianao hoe be da be le fimenomena tsy ny mpanao politika ihany ny mpanao politika mimenomenona ny olona satria misy institution nge eto amintsika ny institution ve manao ny asany ny institution de contre-pouvoir ny vahoaka indray ve ny mbola andeha lahatra eny an-dalambe rehefa misy zavatra tsy mety eto na anao an'izao izy efa vizana ny ady isan'andro zao ary izy a amin'le courtany ben'ny tanàna am'le hoe code d'hygiène communal sahina moa le filaza azy hoe na ny mpangataka na ny mahatra akana bon misy mesure hafa mba azo raisina fe fa mahatra ve izy dia ho ampandoavinao dimy ary asa angamba hoe sorina ve ny pataloha ny atao fripe fa tsy lafony zany inona mivatany aha no andoava ka misy mesure zany indraindray a tsy mety ny olona efa miteny hoe zay ve efa nihidin'ny covid dia zao zay mba hivakotra dia misy an'izany misy ny tiako tenenina zany na Madagasikara hoe inona ny ataon'le institution za iange le anomezana tsiny anay tamin'ny 2009 tadidinareo teo amin'ny 13 mai fa zay ny kabariko hoe rehefa tsy mifonctionne na tsy miasa tsony ny androm-panjakana tsy manao ny asany amin'ny maha démocratie représentative azy démocratie représentative misolo tena ny hevitra ny vahoaka ny zavatra contre-pouvoir raha tsy mety ny ataon'ny exécutif dia zao ny mba manao contre-pouvoir an'izay zay ny antony nitadiavana ny institution zay ny équilibre de pouvoir na mitovy firehana politique io a tsy natao hiara-petsapetsa fa anaovana an'izay équilibre de pouvoir zay ka rehefa tsy nety tsy mifonctionne zay équilibre de pouvoir zay a ao anatiny le dia tsy mifonctionne le démocratie représentative rehefa tsy mifonctionne le démocratie représentative dia zay nahatonga tadiditsika ny resaka ny atao hoe démocratie directe hoe voatery tsy maintsy hiditra amin'ny démocratie directe atsika vitsy ange ny communauté internationale afaka ny ady hevitra tamin'izany tsaroko tsara fa za no isan'ny mitondra teny ny tolom-bahoaka na niady tamin'ny communauté internationale io na tamin'ny zavatra maro samihafa ka enao miteny hoe tompona andraikitra venareo azadino namana Gasikara fa any anatin'ny charte de l'Union africaine nge rehefa le fitondrana manageja vahoaka manambotry ny mpiara belaminy ny olo-pireneny manana zo ioitra ny vahoaka ao anatin'ny charte de l'Union africaine zany ka za tsy miala andraikitra fa apetrao fotsiny hoe izy ny andraikitra iza fa
zay le zava-misy zay ny zava-misy mantsy am'izao fotoana zao ny mpanohatra milaza fa manitsakitsaka ny lalam-panorenana izao fitondrano zao ny asisi ihany ko anatin'izany ny siny ihany ko tsy itokisana ntsony amin'ny fifidianana itsakilan'izay ny fanjakana dia manamafy fa miroso makany amin'ny fifidianana amin'ny faraky amby folo ny volana desambra ito tena hoe mahintsy le fantaniko dia tiako ihany ko zany ahintsy ny valiteninao ianao ve resy lahatra fa tokony ho tanterahana amin'ny faraky amby folo ny volana desambra ny fifidianana lo olona eto Madagasikara satria andriamatoa monja rondefo zavitsy mivalo aza matahotra anao namana Gasikara fa ahitsy ny fanontaniako fa mba hampazava azy zany a zay no mahatonga somary mivelatra kely any misy fomba fiteny any atsimo milaza hoe tarabao minantelo tarabao zany a le omby lahy vao misontra ny minegny zany moa somary mbola eo am'le fahatandorana amin'ny tifatifana dia rehefa fatorana zany io amin'ny tady dia fatorana amin'ny hazo zany hoe zany matetika ny omby zany rehefa andrasana izy dia fatorana eo dia le omby zany a miezaka izy hiala amin'le tady tsy fantany hoe le tady vao mietsika mafy izy dia vao midy le tady koa tsy afaka anina fa dia mienjana mety ho tapaka koa le hazo koa miziriziry dia mety iongotra hatramin'ny fotoana ka ny tiako tenenina zany samby diso doly eto namana Gasikara za aloha dia miteny aminao fa hoe raha ohatra ka milaza ny lalam-panorenantsika fa tokony misy fifidianana atao alohan'izay tsy mety zany io fifidianana fa maninona ary io no hiazakazahana fa manila le fifidianana lazain'le lalam-panorenana tsy atao fa kosa fa adison'le fitondrana am'izao ve zay fa naninona ny tao aloha tsy nanao an'izay zay nge ny problème eto fa maninona ianao rehefa tsy eo vao mahita an'izay za kosa aloha tsy mety amiko zany fomba fisainana zany Gasikara za vonany andrainy andraikitra zay tandrifia am'izay hevitro zay hoe tsy mety le izy a dia inona ny atao ndao ve anao table rase inona ny atao hoe table rase ahoana ny endrany ny fitondrana ve no anao premier pas sa ny aty amin'ny fanoherana ve no anao premier pas sa za moa efa nilaza foana hoe sady afaka miresaka amin'ny mpanohatra no afaka miresaka amin'ny fitondrana ina ary zany ny vahaolana roso ny vahaolana zany akasika ny fifidianana olo Madagasikara raha hoe ny fifidianana atao le fifidianana dia miverina ihany amin'le teniko teo tsika ve mieritra tsika ane tamin'ny 2018 nandrasany olona ny fifidianana dia nipetraka le fifidianana dia moa voe azo le stabilité sy légitimité misy légitimité internationale mipetraka mitovy ve zay stabilité le légitimité internationale zay manao fuite en avant tsika ndondray anao an'izao eny mety ho vity zany fa mamaha an'le légitimité tadiavitsika ve zay ao anatin'ny ady hevitra be da be zao tsy mamaha azy zay mamaha ny olana ara-toekarena misy eto amintsika ve zay ny olana eto ane azadino Gasikara fa miditra zao ny mpianatra am'izao fotoana zao menomenona nge ny ray aman-dren'ny mpianatra rehetrarehetra am'izao tsy misy fanampiana asa tsy fantatro mety ho diso aho fa na le fanampiana tany amin'ny banky ange hoe soa lovainy zao hoe sinamany Beni Société Générale BGFI etc veriasany olona tao anatin'le Covid fa natalohan'le Covid ara asa informel ny be da be eto tsy ahafahana mindram-bola na ny knapy saha tsy afaka mampindram-bola ny secteur informel eto amintsika zany hoe na ny antsika malagasy zany tsy afaka manao an'izany ka ny tiako tenenina am'izay zany be da be le olana na ny ara-pahasalamana ny Covid misaotra n'Andriamanitra tsika raha ohatra ka hoe mety misindasinda ny rahona amin'ny faravodilanitra fa kosa natalohan'izay iarahantsika mahafantatra ane fa tany amin'ny hôpital be da be ange za moa isaky ny invité-nareo dia miteny foana hoe raha manana statistika atsika any amin'ny hôpital dia mivahaotsana problème ny Covid ny aretikafa zany dia tako ny Covid ka be da be ny
ohatra hoe ny olona maty ny insuffisance rénale mba tsy ilazana ny hoe ny cancer mba tsy ilazana ny hoe ny inona moa ty les aretina non infectieux les maladies non infectieuses zay mianina ny olona de zany zavatra zany a hadiny dolo zany a noho ny le covid moa io tsy fantatritsika ny toetrany a ahoana ny fomba fievoluevany le aretina fa le firafitry n'le toekarentsika mihitsy na misy covid na tsy misy covid no tsy mety ary le firafitry ny toekarentsika izy le fa niteneniko anao hoe sady mitarika fahantrana ho an'ny vahoaka malagasy fa mitarika ihany koa ady an-trano amin'ny samby tompo-pahefana ny zavatra misy am'izao fotoana zao andeha matompona misy aty aloha dia misy olana goavana eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy la Frantsa izay firenena natsoina hoe reny malala tamin'ny fotoan'androny ny tiako atongavana dia hoe ahoana no mety ho anazavanao ny olona ny Madagasikara sy la Frantsa io asa karazany miady amin'ny mpandovy-bary ve le filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina sa miady amin'ny atao hoe tsindry ny mpanjana tany zay mbola mitady anjanaka indray ny Madagasikara tsy manaiky ny tsinitsindry ny ataontsika hoe firenena mpanjanaka amin'izao fotoana zao zay tady anjanaka sa ara-tsaina ve sa ara-ekonomia eto Madagasikara ale matompona misy aty aloha mikasika an'io moa zany raha zay antoko monument monja roy indefo de efa hatry ny ela no milaza fa hoe any vahoaka malagasy ireo nosy ireo ny firenena frantsay milaza fa azy ireo nosy ireo inona ny tokony atao io zany mila jerena ny géopolitika zay nataotsika nanomboka tany amin'ny atao hoe panafricanisme hatram'izao nanahoana ny évolution an'izay io any ny olana hoe misy fomba foana azo atao hitakina zavatra anankiray ary za ny atoko monument ny tenako dia manana plan géostratégique et géopolitique hoentina roso hiadina hevitra hitakina an'izany zavatra rehetra zany ny olana eto amintsika fotsiny dia zao ny problème atsika ohatra hoe raha mijery any hoe problème budgétaire tsy fantatro moa izy am'izao fotoana zao tsy voajeriko le LFR 2020 eo fa mihoatra ny 40% ange ny aide budgétaire atsika ny any amin'ny budget dia ahoana moa zany ny anananao souveraineté ny budget anao aha ny olona no mitantana azy ny olona no mamatsy azy dia ao anatin'io budget io rehefa vakina inona le programme hoentina ho tanterahanao anatiny maro ange ny intérêt misandrahaka ao anatiny eo zay mety eny azo mety ho lazaina ihany intérêt ny vahoaka malagasy fa mandalo aloha amina intérêt ana orinasa na tombotsoa n'olona atao hoe sokajin'olona zay vao mety ho tonga any amin'le vahoaka malagasy raha tsy hiteny fotsiny ohatra hoe ny resaka subvention amina jirama 60 millions de dollars anoany ake azotsika an-tsaina moa ve zany raha ohatra ka hoe nanampiana ny mpianatra hiditra mianatra nanampiana ny sekoly privé ary fantatsika moa fa ny ankamaroany ray aman-dreny amin'izao fotoana zao efa manala ny zanany any amin'ny école privé satria tsy manana volan-doavany écolage fa ampidirina any amin'ny sekoly mpanjakana nefa ny mbola tsy misy koa ny inona moa ty ny anina affaire scolaire sy manodidina an'izay hoentina ka les fampiasantsika les planificationtsika les modélisationtsika na macroéconomique io na microéconomique na ny cadrage tsika zany a dia hoe bon ohatrany hoe mianatra lesona fotsiny tsika
rehefa ny taux d'inflation soratana zao ny anina soratana zao dia falitsika fa move paramétrable le économitsika zany hoe ny tiako tenenina amizay a rehefa miteny ny ao amin'ny DGI par exemple ohatra hoe asombotsika kely ny taux de pression fiscale manahaka an'izay ve le ohatra fotsiny hoe ohatra ny radio io raha le radio digital ohatra le fine tuning zany hoe misy le fitadiavana onjapeo dia misy le fanatsarana azy rehefa hitanao miasa ve zay am'le toekaretsika tsy miasa dolo zany ohatra ny tomobile manana moteur ianao ngeza be nefa ny segment de na asianao carburant firy ve ao de idévelopper les puissances ilaina ve les forces an'le tobile hitondra an'le entana hotariana ka zany dolo le problématique ka na le modélisation macro et micro tsika na ny cadrage macro tsika eto ny fitantanana sy ny fandrafetana an'le anina zany a de mialatsiny a fa lasa copie-coller fa nenao le resaka frantsay teo mantsy mahatonga mieritreritra hoe midika ve zany fa tsy afa miala amin'ny la frantsa ve zany i Madagasikara manoloana zany ataontsika hoe zava-misy eto Madagasikara eo ihany koa ny vola zay tenenao amin'ny aide budgétaire ny zava-misy mantsy hatramina ery Madagasikara tsika ny zotrana bakabakatsika ny tsy tafiditra tsony any la frantsa amin'izao fotoana zao antrodzay ve zany kanefa na dia misy ary zany dia tsy maintsy eo ihany tsika tokony ho tohizana ve sa ho ampiana ary ve le filoha amin'le ady satria hitatsika ingeny filoha mezaka miady amin'ny resaka sevo io zany hoe fiandrianany atao hoe vita malagasy be ny resaka ilze pasha tany amin'ny propagande moa izy dia niteny mihitsy ary hoe tsy ilaina tsony ny mpamatsy vola ka mahatonga namanontany anao androany hoe tsy afa hiala amin'ny la frantsa na oviana ve zany i Madagasikara afapraimitsy anao efa nitatana ianao afa miala amin'ny la frantsa tsika fa niasa ataotsika ny toetra tsika tsy miala amin'ny la frantsa tika ny tompona andraikitra ihany zany le mpitondra sy le vahoaka malagasy ve ao anatin'le izy le vahoaka malagasy kosa ahoana moa no lazainao fa tompona andraikitra fa nga ny vahoaka malagasy no mandrafitra ny politika sy ny toetra politika atsika fa le tompona andraikitra politika zany cadrage macro teneniko aminao zany raha olona tena hoe économiste patriote et compétent et expérimenté no manao an'izany a dia ajainy olona respecté ny olona fa ahoana moa ny respecté ny olona anao milaza hoe anao réforme ny jirama ny groupe ny jirama ho faina tsy mana groupe ange jirama asa azo isaina amin'ny ratsan-tanana angamba ny groupe ny jirama fa groupe ho faina dolo izy ny tompony za mialatsiny fa za tsy manana problème amin'ny tompony reny namana dolo ange ny tompony namana raha maha olombelona namana mifanerasera fapiresaka za tsy manana problème fa orinasa tsika zany a midehaka izy izy le fitenenana hoe manana orinasa sahala am'izay nefany a zay le izy misy zao politique io moa pagosy le lazaina sy namany fa za moa tsy de tena za zany mbola vonina hiady hevitra amin'ny banque mondiale sy ny FMI amin'ny le esprit hitondranan'le izy a fa misy politique ange de rehaussement ny énergie tokony atao eto antsika misy politique na couverture tokony ho atao eto antsika fa io ny efa nilazaiko ary tsy nampitovy hevitra tamin'ny ministre ny énergie tamin'izany fotoana zany tsika ho aza mieritreritra fa hoe subvention lava foana ny ampialana zao délestage zao tsy maintsy ny fahefa mividiny malagasy tsy maintsy ny fialana ao anatin'ny fahantrana ka matoa ianao zany ohatra fotsiny zany zany ange principe atsotra aloha lazaiko le izy moa fa za moa ndraindray eny lazaiko le izy de alainy olona levitra de bon tsy maninona fa raha izay no ahasoany firenena ny principe na droit commercial ange de tsotra ry gasikara lalàna rabarotra anananao trosa zany trosa vola aminao tsy fantatro folo tapitrisa
manana fananana amidiko le fananana le litrosanao tsy mbola voalohako inona ny zavatra mipetraka voalohany manana zo ianao akan'le fananako azotsika an-tsaina ve zany zavatra zany ka tsika milaza fa hoe tsy ilaina reo lasa takalonaina zany le tanorazana ve sa inona no tsika mihitsy no manao azy takalonaina amin'ny fanaovana politika sy ny fandrafetana ny toeky aretsika lasa omena olombitsy ny aretsika any amin'ny forme ianao mahalala an'izany tsara fa ianao mpiteny an'izany matetika hoe iza ny gasy fantatry ny olona manambola any amin'ny forme gasikara ve samonjarintefa dia omentsika fantatry ny olona fa mandeha ny resaka hoe misy vola aha trosaina mandeha any amin'ny inona ty le nosy le île Caïman na zavatra ohatran'izany tsika mbola mitrosa foana dia tsika ve mieritreritra hoe ho fetsy no reo olona reo e tsika nge tsy manana secret d'état zany ry gasikara e tsika ve mieritreritra hoe manana secret d'état ny zavatra efa eritreretinao aza nofinofisinao efa fantatry ny olona tsy misy secret d'état zany eto ka fantatry ny iraisam-pirenena dolo na ny frantsay na ny amerikana na ny soviétique ny firaisana ny rosiana ny zavatra atao eto dia lasa lalaovin'ireo zany tsika satria tsika tsy manana politika e manana ambopo tsika fa ampy ve le ambopo io sahalamo hoe miakatra eny ambony rigny na Madagasikara be ambopo be ampy ve zay ianao tsy mahay low kick tsy mahay high kick tsy mahay middle kick dia ampy ve zany tsy ampy zany ka izay hoe mila ampina ve tsy misy olona tsy manampy ane matoa lazainao hoe mitaraina za tsy mitaraina matoa tsy niteny an'izany afa-tsy satria be da be loatra le olona mitaraina resahana le hoe inona moa ty fanonerana ny fahavoazana sy namana dia mba miresaka koa tamin'ny krisy dia mba miresaka koa ny fahavoazako fa za tsy am'izay le izy fa mba milaza fotsiny hoe za koa mba manana trosa be da be ihany a eto raha izay no resahana fa tsy misy miteny eto hoe tsy hanampy an'iza na tsy hanampy fa izay le mahatonga miteny hoe iza no anao premier pas fa raha izao no mitoy a dia iongotra le hazo mitapaka le tady okenda le omby mifandraiky amin'izay ihany anisan'ny vaovao zay tena nisongadina moa tamin'ny tian'io ty a ny fitokanany fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny filohan'ny repoblika ny orinasa malagasy zay mamokatra fanafody vita malagasy dia ny fary malagasy zany any matoa prime ministre teo aloha izy io moa le ho fifataloha zay tamin'ny andron'ny amiraly Didier Ratsiraka nambara moa androany fa misy an'ilay civil plus zany karazana cellule moa izy io a zay vokariny zany fary malagasy zany anasitrana aretina maro akoatran'ny atao hoe fiarovatena amin'ny coronavirus a ny fantaniko tiako apetraka aminao zay mifandraiky amin'izay atao hoe géopolitique izay ihany a anao ahoana no mety ho herijika ananany Madagasikara amina fahafahana mamokatra fanafody sala amin'itony satria fantatrao tsara natao hoe lobbyina pharmaceutique manerana an'izao tontolo zao mety azo ny sehatra na dia tsy ataoko hoe iraisam-pirenena akory ary fa ny aty Afrika fotsiny aza ave isika hitatsika ny zavatra nanjohan'ny Madagasikara tao anatin'ireny resaka CVO reny a izay somary manahirana ihany ho anao manokana hitondra inona ho an'ny Madagasikara ny fananatsika n'ilay fary malagasy ary anao ahoana no mety ho aviny amin'ny sehatry ny tsena iraisam-pirenena sy ny lobbyina pharmaceutique le mato prime ministre teo aloha za aloha rehefa misy zavatra atao ho an'ny malagasy na ho an'ny malagasy na misy ambopo malagasy za angambany isy ny mankasitraka an'izany ny fanontaniana fotsiny dia zao ianao moa niteny hoe ho fafataloha izy ianao dikan'izay mampahatsiahy ianao le hoe investissement à outrance tamin'ny androny tompoko Lara Rivson tamin'ny fitondrahan'ny filoha Ratsiraka zay niteraka n'ireny
éléphant blanc be da be teto na ny orinasa angeza be be da be dia maty doly a tamin'izay fotoana zay ataoko hoe mba manam-pahaizana ihany ange ny olona zay nanao an'izany taloha na dia fatako hoe misy lesoka stratégiquement ny nanaovana an'izany fa ny fanontaniana mipetraka amintsika zany na Madagasikara hoe naninona reny aloha no maty daholo zany a le orinasa tamin'izay manao analyse tsika rétrospective zay aloha zany ilaina rehefa mitondra ianao tsy maintsy manao zavatra zany hoe a aleo mandray fanapahan-kevitra diso a toy zay tsy manao ninninina ekeko zany fa am'le fotoana misy antsika zao am'le ataoko hoe ny akarentsika tsy ampy ny toe-karena nge ny économie c'est une science zany de la gestion des ressources rares ny atao hoe toe-karena zany dia ny fahaizana mitantana mitsinjaha lay tsy ampy satria be da be nge ny filatsika be da be nge ny zavatra tokony mampiakatra ny ambopotsika amaha-malagasy atsika tiatsika ho atao doly zany fa anjahatsika zany ny miprioriser ao anatin'izay rehetrarehetra zay inona ny zavatra maika aloha ao anatin'izay rehetrarehetra zay ao anatin'izao zavatra ataotsika zao miteny ianao hoe anana herijika atsika miohatra amin'ny industrie pharmaceutique lehibe na ny big pharma io ange ratsy hoe ohatrany hoe le niteneniko tao hoe za saika niditra atao amin'ny secteur tabacole na ny fanaovana cigarette sy ny tabac zavatra pinaty zany izy na inona moa zany hoe voanjo zany bon tsy samihafa moa le dikateny fa zavatra pipitsaka zany raha amin'ny zavatra nanan'ireo olona reo fa dia hoe tsindrina monjareo defo satria zay anao an'izay ve big pharma amin'io satria amiko pipitsaka nge zany ofafa zany na inona moa na fary malagasy no iantsotsika azy pipitsaka zany amin'ny big pharma tsy tokony ampiontsina azy zany manana infrastructure izy manana fa sihatra ve tsika amin'le tsena sa hijanony atao tanyrazana produit atsika ve zay satria orina io manko zay ange le hitanao nahatonga hoe tsy mitovy hevitra ny monument tamin'ireny hoe investissement outrance satria rehefa mitenitsika hoe anao an'izao amoronasa anao an'izao amoronasa tsy le famoronanasa no atao sarety alohan'ny omby fa famoronana produit inona atao hoe produit entana na vokatra jifay ny tsena zany hoe mamorona produit ianao consommé par le marché zany hoe mamorona vokatra ianao jifay ny tsena dia iny vokatra iny mitady orinasa amokatra azy dia rehefa jifay ny tsena iny mitombo ny fanjifany tsena dia mitombo le filany orinasa dia mitady piasa be da be dia mamoronasa fa raha le mamoronasa fotsiny ianao zay le hoe poudre aux yeux rapitso raha afaka rapitso dia tsy mandeha iny ka les modèles les business modèles mihitsy zany za manager spécialiste na stratégie en management dia milaza an'izany hoe za tsy miteny hoe tsy nanao an'izany zareo arabasoa arabatsara fa zao fotsiny le izy rehefa tsy mahomby kosa le zavatra tsy ampy fotsiny fitenenana hoe ka za efa nanao satria le vola tokony nampiasaina tato ampiasaina ato amin'le volam-panjahana ka za dia mirary fahombiazana satria volam-bahoaka io raha ny fahalalako azy mety subvention io ohatra ny varimora koa angambany tsy fantatro dia arabasoa arabatsara raha mamaha amin'ny ankapobeny
ny fiainany vahoaka malagasy. Miresaka ianao hoe rehefa mitondra dia tokony manao zavatra resaka velirano CM ataontsika hoe hiditra amin'ny faharoa taonany afaka volana vitsivitsy zany ny fitondrana Rajoelina ny resaka UM sy velirano tiako atongavana ao anatin'izay le matoa Prime Ministre teo aloha tena hoe ampifo tsy miangatra ao anatina hoe fijery mahitsy sy atao hoe teny tsy misorona zany ohatriny ahoana na ataoko hoe inona ny fomba fijerinao omenao ny vahoaka malagasy androany tamin'ireny fampanantenana izay nataony filoha ankehitriny Andry Rajoelina ireny momba ny resaka velirano sy UM averika any amin'ny fijery mahitsy sy teny tsy misorona fotsy miangatra ndray matoa Prime Ministre teo aloha. Raha manontany malagasy rehetra nge ianao raha le velirano iza moa no mandany le velirano. Tsisy mandany le velirano satria tsara nge le velirano na le foto-kevitry ny le IEM tsara ny le izy fa ahoana le fanatanterahana azy sy ny fahatanterahana. Le velirano aloha amiko ino moa zany velirano zay ny anarany teny no raisana tsisy programme ao anatin'le velirano fa ny fanatanterahana an'le velirano angamba le IEM zay angamba ny fahazahoako azy. Le IEM ndray le teny hoe IEM ane azo tazomina raha ohatra ka izay le izy initiative pour l'émergence de Madagascar tsisy maharatsy azy fa ny contenuany ny zavatra ao anatiny votoatiny raha iza monjaroiny te fo aloha zany no antsoina hoe ahoana ny hevitrao mahakasika ny IEM dia tsy misalasala ny teny hoe raha tiatsika ny hitazona an'le teny anankitelo hoe IEM tazomy fa ny ao anatiny mila amboarina tanteraka. Za tsy miteny hoe ny teknisiany nanao azy fa azo tenenina koa zany tany Paris ange io no niprononcena ny IEM inona zany fa nisy teknisianina vazata ao anatiny tsy misy maharatsy an'izany satria tsika na miteny hoe malagasy angamo na micro itenenantsika sy gasikara ty mbola vita teto Madagasikara na ty cravaty ty na tsy misy vita teto Madagasikara na iny solomaso iny angamba tsy vitatsika eto ka tsisy maharatsy an'izany fa ny zavatra azoko tenenina zato isan-jato za ma consultant international ana amin'ny sehatra misy azy zany be da be ny milieu ivoarako zany na ny toerana ivoarako na manam-pahaizana io na teknisiana na inona sy misy afa tsy fitokisana ny tena teknisiana malagasy manana traikefa amafisy koa misy teknisiana malagasy koa manao copie-coller fotsiny eny na tsy fantatro ty mo Real TV fa tsy TV Plus fa ny télévision raha vavinareo no mpanao copie-coller dia lasa toe-tsaina zany dia lasa sotoavina zany ka zay no tsy mampety azy ny teknisiana fa raha izano za tsy miteny hoe za antsoy fa raha hoe tenenako hoe za manana bonne foi raha izano antanina dia tsy mampanina any hoe satria tsy hoe tsy fitiavana olona le izy na satria hoe iranona namorona n'le IEM dia tsy tiako bika tsy tiako zare tsy zay fa ny firafitra n'le paikady ao anatiny zany dia tsy ahatongavatsika amin'ny fanalana ny Madagasikara amin'ny fahantrano karaha zay ary mivaly teninao inona ary ny vahaolana na hoe inona no tokony ho lahara-pahamehana zany tokony ho ataon'ny fanjakana amin'izao fotoan'izao momba an'io UM na io velirano io satria ambarako ihany afaka volana vitsivitsy dia hiditra amin'ny faharoa taona hitantanany amin'ny Madagasikara ilay fitondrana Andry Rajoelina ny tena marina mantsy atsamitsika sy anao mifampiresaka zao tsy mbola nisy tena hoe sorabola mazava nafahatsika nafantatra ohatrinina marina no famatsim-bola ilaina amin'ny UM ary ohatrinina ihany koa no tena hoe famatsim-bola azo avy amin'ity UM na velirano ty Andriamatoa Prime Ministre teo aloha. Za moa tsy afaka hitrany anaty vilany fa anjarany zareo ao amin'ny fitondrana no mahafantatra hoe ahoana ny anaovana azy fa ny fahafantarako azy fotsiny amin'izao endriny zao za koa nge mba afaka mivarotra hevitra
de alaina de le hevitra de le miteriternery de malaza ohatrany vilitsahana fotsiny tsy zay le izy ka lahara-pahamehana aloha amiko zao hoe arenina ve le firenena sa tsy ho arenina zay nge le lahara-pahamehana tsy fandripahalemana nge tsisy tokotany ny eto Madagasikara ny kere resahana lava sy io asainy mpifanerasera amin'ny tambazotra sosialy anotaniny Gasikara anomonja roa indefo io efa nanomboka tamin'ny taona fa 10 taona tamin'ny fanjanahantany ange efa kere foana ny tany atsimo be da be aloha ny misy kere ihany eto Madagasikara fa endémique et systémique zany na efa latsapaka ny any atsimo zay olona za aloha zany za tsy manao défi satria ny défi moa zany tsy ratsy koa nge ny défi fomba fiteny ange zany fomba fiteny am'ireny ina moa ty le projet tsy maintsy manana défi ianao tsy maninona fa za zany misy zone économique spéciale moa zany ho atsangako ho any atsimo zay angatahana afaka toavana koa amin'ny gouvernement de ho hita eo weekend-jareo ve sa tsy weekend-jareo de hiara-miasa moa zareo raha-pirenena nge io fanasoavam-bahoaka asa zany mbola ina moa zany ina moa le hoe ketrika moa le filazany ankizy azy akehitriny sa katrodo ny filazany zokonjokony azy fa za zany vonona anao an'izay aventure zay ka tsy maintsy resana satria anao manko zanaky ny ataontsika hoe atsimo tsy azo hitifirana ny resaka kere satria amintsika mifampiresaka zao miakatra indray zany ny tan'le izy ary nareo koa manana didy nareo zanaky ny atsimo satria na dia mba antany an'le fanjakana fotsiny ary hoe ahoana ny vahaolana momba io za zao raha tsy aran'le nisy an'le famatsim-bola resaka vary natolotsy ny amerikana iny asara tadidinao manana didy ihany koa ianareo mantany hoe fa lasa iza le vary zay zanaka ny atsimo tsy ao anatiny matokony andraikitra ihany koa zany ianao anatin'le izy raha sitraka ny fandrika eto amin'ity firenentsika ity ange de zao hoe misy olona tsy manao asa mipaka ho an'ny firenena antohan'ny firenena ny budget personnelny sy ny budget de fonctionnement any misy olona tena miasa ho an'ny firenena miatobilina izy ohatran'ny tenako anao évaluation an'izay arehefa ao anatiny angamoa ny fanjakana mba miteny hoe andao akamonja roa indefo fa asa tsara zany ho ataonao zany fa tia mba misy budget ho atokana anaovana an'izany tsy misy zany ny asa ho ataonao koa sakanany ka io no mety hiteraka fifandonana ange any amin'ny farany ihany kosa tsy misy olona afaka hoe ilefitra lava zany raha za monja roa indefo aloha zany gadra zany tsy misy mihoatra ny sarotra indrindra efa natrehako tika ve zay fa mety anohatra tsy hoatsy andeh monja roa ndefo sa inona ny tianao tangavana le hoe fifandonana mety isy rehefa tianao tangavana am'izay teninao zay zany ange tsy ratsy matoa misy ny opposition any amin'ny firenendehibe rehetra any tsy ratsy fa ny fampiasana azy no tsy momby eto amintsika ny olona manao opposition le zavatra ny tanterahany omaly ihany ny anaovana opposition rehefa ataony olona azy androany fa le tena misy ny hoe mety efara amin'ny fifandonana mba tiako hoe aintsy ianao zany satria le mpanaraka mifandarantsika zao tsy mahazo an'izay resaky zay mety afara amin'ny fifandonana mo tsy fantatro na hoe tena fanajana na tsy fanajana fa rehefa miresaka moa ohatra ny miainga ihany hoe enao ve mieritreritra de ho tapitra tamingana dolo ny omby eto Madagasikara azo ekena ve zany kolotsaina malagasy de poulet de chair zany no anaovantsika famadiana rehefa tsy hoatsy non tsy fandripahalemana efa tsy misy olona de zany no iainaneto zany ny corruption diso lalana tanteraky tsika za tsy le corruption tsy hoe misy olona ratsy tonga de hoe manana esprit criminel dolo ny olona de manao corruption fa ohatrany hoe iny zany no lalana ivoahana am'le fahasairanana diso le lalan'izay anjaran'ny fanjakana no mitady hoe diso tsika fa tsy corruption no tokony ivoahantsika am'le fahantrana fa mifampihinana anatiny tsika raha manao an'io fa ity ny lalana ahoana ny anarenana zay ka ny zavatra misy am'izao fotoana zao ange tsy fantatro hoe
gasikara fa be da be ange ny olona mikonainaina manehana any Madagasikara na le teneniko tao na ny mpiasa moa zany a sady tsy mahazo mitrosa vola izy a no voaroko izy amin'ny asa moa na efa mivozo dia ho hitantsika hoe ahoana ny reprise économique fa raha zao modèle iainantsika zao dia mbola manamafy aho hoe tsy mety zao raha misy théoricien manizingizina fa manam-pahaizana izy ka mety zao invité voeto zay fanatrika eto a dia atao débat technique le izy a fa tsy mety zao na iza hiteny amitsika na iza hiteny amitsika tsy mety le modèle économique copie-coller zao zay le izy ka le hoe anohatra na tsy za aloha tsy mampatsy hoe azapatahorina amle fomba fiteny hoe anohatra ve anao za ty matahotra an'izany tsy maintsy hiafara amin'ny fifandonana ho ny premier ministre monja roa ndefa mety hiafara inona ny tianao atongavana ao anatin'izay tompoko rehefa sakatsakananao foana ny olona tsy avelanao na ny zony mivantana ny tsy fandripahalemana ho tapitra tamingana ny omby de nefany enao ve mba efa naheno hoe tiany mpividy omby alatra efa ny gadra mba naheno an'izany ve na Madagasikara resahana ny resak'omby eto amitsika za moa dia manolokevitra foana fa tsy mampaninina koa zany satria tsy dia monja ho indefy loatra nge no jerena fa le fireneny ny resaka atsika kavina omby le boucle ny resaka atsika inona moa le pisin'omby ny faran'teo zay mifaran'teo zany le pisin'omby reny ange tsy fantatro tsy renao mpanao gazety zany fa alony omby satria tsy fantako tsy am'sisy koditra angamba ny anaovana azy na inona na miteraka atahorany olona hoe sao de tsy mampiteraka ny omby ny misy radiation na zao na misy zavatra be da be ohatran'izany fa naninona zany tsy nietudiena aloha talohany nanao an'le izy de za manome vahaolana tsotra miverena atsika am'le marika omby tany aloha zay isan'ny mampiena ny alatra aloha immédiatement na le marika amin'ny sofiny io na le marika tombokavatsa moa sa inona filazany reny na tombokavatsa na tombokase miverena atsika aloha am'izay rehefa milamina zay a mitatsika eo ihany a ny androsona am'le puce sy fa tapitra ihany ny ombiny olona za zao de tsy afaka tsy manana omby mihitsy na ray fa ny any fianakaviana vitsivitsy moa de tafiany olona sy namany de zay ka tsy zay fotsiny le izy fa naniara-pahasalamana misy ange ny rapport mivoaka ny hoanina amin'ny Transparency International angambany izay hoe amin'ny gestion any fonds de santé amitsika eto misy tsy mazava de zany de aiza moa ny afarany zany rehetra zany nefany a le modèle économique atsika mihitsy a tsy misandrahaka any amin'ny fotony le toe-karena malagasy zany ka za hoe le milaza hoe mety hiafara am'le hoe fifandonana le izy a tsy hoe zay de hoe manao opposition bontolo na manao an'izao na manao an'izao fa rehefa tsy mety kosa aloha le izy rehefa tsy mandeha le firenena de hifampiteny hoe tena efa tsy izy kosa aloha zany zao efa tsy erany ainy zao zay nge no hifampilazana eto fa tsy hoe iady amandranona na iady amandranona fa resaka firenena nge no resahana fa tsy resaka olona eto ka raisotsika rakeviny am'le firenena zay koa le zavatra teneny koa fa tsy hoe ana fa be da be loatra zany a ny zavatra efa ohatra hoe ny lavany any avaratra tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny zay tokony hiteraka arena ho an'ny vahoaka eto a tsy mandeha amin'ny tokony izy fa ny mahagaga indray nefa ny ty a zay mahatonga amiteny an'le modèle économique tsika ny olona misitraka amin'ny fanjifany vahoaka de mpanakarena ny télécommunication ny mobile money sy ny namany ny vahoaka tena ambany ange no manjifany reny
jerena ohatrany arazato mampiditra rivo isan'andro mampiditra an'izao fa reny mividim-bary iza no manjifa ny vidim-bary tsy le famokarana am'le fambolena no vatsina ny fofifa zao tsy mandeha nefa ny centre de recherche atsika de iza inona fotsiny ara zany no tavela eto amin'ity fireneny ity e de ny importateur zany importateur de riz importateur de farine importateur d'huile de monopolisena daholo zany de tsy mety zany satria matoa ny firenendehibe mametraka lalàna hoe antitrust na anti-monopole de rehefa atao ny théorie des jeux sy namany andiniana an'izany rehetrarehetra zany a de tsy mety zany a le économie monopoliste zany misy fotoana nampety azy tany aloha tany tamina toe-karena mbola tsy nivelatra fa am'izao izy a tsy mety ka raha iverenako zany le tarita aloha ry hoe atsika mananambo-po anao an'izao hitatsika ny amerikana sy ny sinoa samy le firenena lehibe ngereo e ary samy manana capacité de production mamokatra zany samy superpuissance économique et militaire fa rehefa mifamely reo zany am'le échange samy vo ka tsika malagasy zany raha tsy mahay mametraky tsika paikady tsy copie-coller le teneniko teo fa paikady tena mifototra amin'ny atao hoe avantage comparatif ny firenena malagasy na ny hoe ny zavatra ananatsika mety ho ananatsika heritsika fa ny zavatra tsy ho ananatsika heritsika indray no atao makaizatsika am'izay ady hevitra zay ina reny mato praministre ty aloha efa mamaraparana ny fandarantsika efa nresano kely ihany teo fa tena tiako jerena kely nga manao anatin'ny raim-bava ety ampamaranana io le resaka kere any atsimo io satria nizaniza fanjakana fandimy teo a de samy niezaka ny nampiseho fa manana vahaolana misy ihany koa ny azo adika fa vonjy rano vaky mantsy ao anatin'le izy a inona reny no tolo-kevitra avy aminao tena vahaolana maharitra zany momba nio kere any atsimo io satria betsaka nareo ny atao hoe zanaky ny atsimo a tompona ndraiky mpanjakana namitsika mifampiresaka zao ny ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena ny tale général ny BNGR maro zany avy any atsimo ka inona mba tolo-kevitra avy aminao zany momba nio resaka kere any atsimo io ray ary ny faharoa de le resaka rano any androy zay tena malahirana satria mampalahelo zany mahita hoe piray tanindrazana misotro rano-potaka azara fa mahita raha izinga ao anatin'ny ray andro andeha matoa praministre teo aloha io zany betsaka ny vahaolana azo atao fa raha le toe-karetsika amin'ny ankapobeny a tsy miova am'izao endrin'izao a de tsisy le vahaolana le any atsimo samby tompona andraikitra na ny fanjakana mpitondra ny sesy ny fandimby teo a fa ireo mpiara-miombo nantoka ihany koa misy ONG firy moa zao no miasa any tsisy cohérence tsisy tableau de bord hoe raha manontany ianao ministère hoe izy adolo mo zao ny ONG any a mety sahirana izy samy mahazo financement samy manao zay tiany ho atao raha jerenao le prix Nobel de l'économie farany teo i madame Duflo le nampiasa ny atao hoe big data amina analyse économique pour la lutte contre la pauvreté sy ny efficience et efficacité an'le travailleurs sociaux le resahantsika ONG société civile sy namany de mifototra am'izay famantarana hoe izy adao le ONG manao inona ahoana ny cohérence an'izany rehetra zany tsy misy aloha zany zay fanjakana tsy manao an'izay ny ONG raha teo tsy manao an'izay ny mpamatsy vola samy miazakazaka satria les phénomènes de del Niño na les réchauffement climatique na les effets de serre na les fahamainana na les kere azahoana mitady vola sy famatsiana ny velany rehefa mampiseho an'le sary le atandroy kely kozatra sy namany reny de mahazo vola de samy milalohan'izay dolo na le fanjakana na le ONG na ny zavatra samihafa zay zany le izy ianao nilaza atao hoe be da be zay bon
marina fa be da be tokoa ny zanaka atsimo ange raha ohatra ka izay no hitondrana azy fa be da be ny jikangy nisy fotoana ny asa tany atsimo ny ministère ny énergie et mine moa nanao ny hydraulique tamin'izay fotoana zay ny asa tany atsimo fa mbola mipetraka foana ny problème any fa be da be ny vahaolana ohatra fotsiny hoe tsika nge fa miaina teknolojia avolente amina resaka agriculture mety fantatry gasikara angamba ny atao hoe teknolojia aquaponique le hoe ohatra hoe ato na de tsisy tany de azo avadika ho tanimboly azo atao zany ny système de drainage efa tamin'ny taonjato ny hollandais fa nampiasa an'izany tamin'ny taonjato fa efatra 14e siècle na 15e 16e siècle efa nampiasa système de drainage ahoana ny fiarovana amin'ny progression ny salinité amin'ny nofotany any atsimo any ka mety manangazana an'le tany ahoana ny famerenana an'le ala ahoana ny fitrandrahana ny orana marina fa ny orana nge 200 millilitres farafahakeliny misy aloha izy latsaky zay fa raha manao 200 millilitres zany ange ka manao effort ny fanjakana ivalorisena an'le 200 millilitres annuel misy zavatra azo sitomina sy azo trandrahana ihany zany fa le volonté tsy misy rano be da be any azo sitomina ihany koa vaolana amin'io rano ao androa io kokoa zay tena misy zany fa misaka finiavana politika ave zany ny olona neto misy finiavana politika fa misy ihany koa le technicienne mialatsiny fa misy ihany koa le technicienne zany manarahoatra le tsy fahavoafehezany le mpitondra ara-politika an'le teknolojia de ny zavatra azahoany vola eo no eo ihany no privilégievany zany dolo zavatra misy eto amintsika ka za aloha zany mialatsiny fa zay no mahampitondra ny mpitondra ka za aloha mitondra de ahitsiko dolo zany rehetra zany raha mikasika anareo zandry mpitondra fanjakana be da be reo zany tsy manosy botanana izy reo marina fa efa hatry ny ela no tiany olona hoe esorona amin'ny trano finenana monja roy indefo fa no ny antony maro samihafa de manana zo anana nyzany trano zany monja roy indefo namba tsy ilazako ny zavatra voalaza teo be da be reo fa misy antony ara-teknika maro koa fa malalaka ny trano mivaravahana za tsy mbola nanosy boitana asa angambany hoe bedin'ny patrony angamba raha manantona monja roy za tsy mbola nanankanandrareo manantona na mbola nitazona ny hevitro fa zay miresaka amiko ohatra ny ataotsika zao lazaiko ka ny any atsimo zany sady problème politique problème international no problème technique tsy maintsy mila poigna zany ary mila fifehezana an'ireo fa na le technique de misy le manao copie-coller fa mila conception ampiarahana amin'ny zava-misy amin'ny teknolojia moderne am'izao misy ny mieritreritra hoe aleo avadika ny ranomasina ho zany lafo be zany fa misy teknolojia tsotsotra mbola azo atao am'izany fa mila finiavana ara-politika mila conception ny système de drainage mbola azo atao zany ihany ny système d'irrigation mbola azo atao zany any ndraindray aha tsy mety tsy ila inona ty tsy mila pompage akory le izy fa zay mahatonga amin'ny teny hoe système de drainage hydraulique sy zavatra ohatran'izany fa eo amin'le ONG miasa tsy maintsy ilay fa io koa zany eto moa zany de manaraka ohatra hoe be da be ohatra ny orinasa ndraindray menomenona rehefa miasa amin'ny faritsy toliara sy zavatra ohatran'izany de hoe lasa cimetière de projet satria ono rehefa ampiasaina le olona de lasa migrève lava maty lava ny rafozany maty lava ny renilahany ny zanaka ny anadandreny zao de lasa problème social lava zao normal move atsika efa nanao ny asatsika am'izao ange na Madagasikara na enao manao communication amiko angambany manao développement personnel comment poser les questions amin'ny olona interviewevanao
comment bien parler, comment bien poser les questions, comment bien se faire comprendre par les auditeurs. Ny olona efa sady tsy nianatra any ianao fa nianatra na vitan'ny fianarana mbola manao développement personnel. Fa inona ny ataon'ny société civile zay ange le méthode maro na méthode zao tokony atao le inona moa développement participatif. Mo vete zay tsika anjaran'ny syndicat zany mi-interpeller ny syndicat eto amitsika tsy hoe miady karama fotsiny fa be da be miasa sahan'ny syndicat. Ka zay zavatra rehetrarehetra zay anjaran'ny responsable raha homme d'état ianao anjaranao zay responsable politique ianao anjaranao zay responsable technique ianao anjaranao zay. Ka raha izany ho antanina Madagasikara vonana efa mipresaka na mitondra fanjakana satria za koa mba olo-mpanjakana mba homme d'état mpanao politika satria za mba pitarika politika efa mbola zandrizandry olona efa niresaka tamin'ny tompoko lahy Erzora Zafimaly eo efa niady hevitra amin'ny lalina zavatra maro samihafa efa manana traika efa mbola 7 taona efa tany Canada nanao ny atao hoe collège interconfessionnel mondial be da be ny zavatra efa nanaovana militantisme social ankoatra ny militantisme politique techniquement bon mety mba manana traika efa atao hoe mba manana empilement de compétences ihany amina zavatra vitsivitsy ka vonona ny ady hevitra amin'ny rehetrarehetra fa iza no akan'le initiative sy le fanapahan-kevitra. Eniary tapitra ny fandarantsika Andriamatoa Prime Ministre teo aloha betsaka ny zavatra tiana horesana kanefa voafetra ny fotoana ihany koa tsika zanatrany dia hisoraka manokana ianao nanaiky na sainy zao fandarana l'invité du jour spécial zao tsara ny manamarika afa vo io folakandro iny fampiresaka ny tenako sy ny Prime Ministre teo aloha amin'izao fandaharana zao kanefa nanaiky izy ho an'ny vahoaka malagasy ho an'le firenetsika ka dia mankasitraka anao indrindra tompoka. Saotranao Gasikara ary fantatro fa matoa ianao no miantso dia ny vahoaka malagasy zay ka tsy azoko atao no mandaka dia ianao no isorako miantso aho fa na alina moa antsoina ny tena dia eo foana indrindra moa fa amin'ny atoandro fa dia misaotra antsika betsaka nahitra ny aino an'izay adiny roa zay. Mankasitraka tompoka efa amin'ny 2 latsaka kely aly zao a zanazany hoe tepamirana mba misy an'le fanontaniana eny satsira sitraka ho Andriamatoa Prime Ministre teo aloha na eny na tsy mahitsy mazatra ary tokony efa ho fantatro angamany hoe ho isan'ireo candidat oloolony Madagasikara ve ianao amin'ny fifidianana manaraka eo sa tsy Andriamatoa Prime Ministre teo aloha. Zay kosa angamba dia mety ho afa-po ny vahoaka malagasy indrindrandrindra moa zany na Madagasikara fa tsy. Mankasitraka tompoka isaorantsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoka. Real News natolotry FTC Aluminium. FTC, le monde en aluminium. Toy ihany koa i Cahier Premier Plus. Mpianatra tsy aizaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus mihatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus. Nampiny tiara. La saveur ultime des fruits.
niandraka tamin'ny bijouterie Cynthia. Bijouterie Cynthia, mividy volamena sy orange. Maraka foana na ao an-trano azy. Stay in. Orange nanolotra anao teo. Bijouterie Peintre mividy volamena, téléphone 034 54 816 18 na 033 79 830 63. Mitondra karapanondro. Falerina ty rehefa fidiran'ny mpianatra